arainao isaky ny am'sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifanina lehibe indray raha sy ny vamanalo no irapanantsika rehetrarehetra amin'ity andro androany ity. Tonga soma tsara indray eto amin'ny fandarana vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny groupe izay maharesy. Dia amin'ny fifanina lehibe no irapanantsika rehetra manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amin'ny isa-tokantrano isambatan'olona izay tonga eto. Dia tena aminay tsy kisenasena mihitsy koa no natongavana fa tena misy raha ilahan'ny Tompo anao. Dia amaretatra amin'ny farany dia Jesosy fanamasina hikasika anao hikasika ny fonao raha tonga eto indray ianao dia tsy ho hanenenanao no natongavana eto ary tsy fotoana lany fa tena hoe handraisanao vokatra lehibe ara-panahy tokoa. Dia fampiarahana antsika tsika rehetra izay vapaketo fa mialohan'ny zany rehetra aloha dia andao hivavakantsika metraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Dia andao ampandrotsika nanaovantsika amin'ny Jelina Diamant izy mivavaka ametraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Dia hoe zava-tsodrano tsika dia fampiarahana. Jelina Diamant, anao ny fitenenana. Iara vavaka isika hoentina hanomboana ny fotoanantsika androany. Jehovah Tompo iray mahalalana eo. Misotranao isan'andro izay ny amin'ny fahasoavana maro izay omenao anay. Misaotra Tompo, tafavoreto izay tsirairay avy reto. Nahatratra indray izao vavaka fiambenana izao. Ianao anie no hitantana anay indray amin'ity fotoananay androany ity. Jesosy Tompo, arovy izay zavatra ho ataonay eto. Ianao no hatanteraka izany satria ianao no nitantana anay, niaro anay hatrany ary namindra fo aminay tsirairay avy. Tsy tonga lafatra eto izahay Jesosy raha tsy avy amin'ny fitantananao. Fa tantanao ary ny mpanomponao sy ireo namana rehetra izay maniry hanaraka izao vavaka fiambenana izao. Fanainao masina no hiaro anay tsirairay avy. Fanainao masina no hampahery anay indray ny amin'ny teny izay tianao ampitaina aminay tsirairay avy amin'ny alalan'ny mpanomponao izany. Mamindrafo aminay Tompo iray malalo ary ianao anie no hiaro mandrakariva ny connexion-nay. Jesosy malalo jero manokana izany connexion izay ifandraisanay tsirairay avy izany. Fa izany no antony mahatanteraka izao vavaka ataonay izao. Dia apetrakay feno am-pelatananao Tompo ny etaetaponay tsirairay avy any. Ianao no antokisanay, ianao ilay Andriamanitra rainay, Andriamanitra be famindrapo sady be fitiavana. Eny hoe vavakay Tompo iray malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mangatsiraka an'ianao ary nambavy amin'ny Jelina Diamant tanatin'izay fizarana vavaka mamibe izay noentinao nanomboana ny fotoana izay. Dia Jesosy anie hamaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo. Alleluia. Raha nitsodrano amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko faha 20 andininy fahasivy sy ny fahafolo no tsodrantsika amin'ity androany ity. Bokin'ny tantara voalohany toko faha 20 andininy fahasivy hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ary ianao Solomona zanako, aoko fantatrao Andriamanitra ny rainao ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy faramazoto. Fa Jehova dia mpandinika ny fo rehetra ary ny fieritrretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia hita azy, fa raha mahafoy azy kosa ianao dia ariany mandrakizay. Ko mitandremo fa Jehova mifidy anao hanao trano ho
ho fitoerana masina ka mahay reza sy mahay fa dia izany koa mba tsodrano amintsika rehetra androany hoe fantaro ny Andriamanitra ny rainao, fantaro Jehovahandriamanitra dia manompo azy amin'ny fanahy amin'ny fo rehetra sy fanahy mazoto fa Jehova dia mpandinika ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa. Raha mitady azy ianao dia ahita azy, fa raha mahafoy azy ianao dia harino mandrakizay koa mitandremo fa Jehova efa nifidy anao io dia nifidian'Andriamanitra. Hanao trano ho fitoerana masina dia mahay rezaka mahay fa i Solomona nanao trano fiangonana ho an'Andriamanitra. Jehovahandriamanitra dia fantatsika fa tsy mitoetra ao anatina efitrano izy kory, tsy mitoetra anatina tempoly izy akory, tsy hoe ao ihany ny toerany, fa ny trano amboarintsika dia ny fotsika, ny tenantsika mba ho tempoly ihany. Ho ny tenandreo tsy fantatrao fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo dia ianao ny ataontsika eto dia maninona, ny ataontsika eto dia izao amboatra fitoerana masina indray tsika. Dia ny tenantsika ihany izany, ny fotsika, ny saintsika sy ny fanahintsika, ny vatantsika ho fitoerana masina itoeran'Andriamanitra. Kolokolo ny ara-panahy dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Halleloia, amen. Raisontsondrano Hortensinina Koety tahiny tompo ihany koa Mirarandre Malala Allemagne, Kikirandre Nasolo Madagasikara, Razanasoa Sylvie Koety, Mirsobe Anjahana Arabie Saoudite, Marie-Joe États-Unis, Lozmina France, Tous Jesus Malagasy Allemagne, Someva France, Marina Tiana Canada, tahiny Jesosy ihany koa Artisanat de Madagascar France, Itody Noeline France, Angelina Diamant Chine, tahiny Jesosy Asina Apôstôly Madagasikara. Dia tonga soa isika rehetrarehetra. Kadaka Malala France, tonga soa, mbola vitsivitsy nareo tonga fa tsy nampozina mihitsy nomboka raha-potoana alohan'ny fotoana mihitsy dia nanomboka androany. Ohatra tsy mahazatra, ohatra tsy mahazatra fa nisinina androany fa tao lasa aloha, mba tafimana aloha tsika dia anao manomboka mialoha. Na iny tompo ary tsika rehetrarehetra, inona ary ny azonao hijonam-bavolombelona no mezam-boninahitra n'Andriamanitra? Niady izao tsy niasa ny hariva teo, nefa misy mpiara-miasa amiko nitotototo nanomboka amin'ny fito maraina. Zany efa na tena teneniko anareo mihitsy tena hijoro vavombelona isan'andro isan'andro mihitsy hoe tena mahavariana ny hitahin'Andriamanitra ny fiainako amin'ny asako. Eritreretinareo fa mitady ho betsaka kokoa ny fotoana hijanonako ato an-trano sy hijanonako ato an-trano, satria ny trano fiasananay dia akaiky ny tranonay 5 minitra miala ny trano ny fiasana. Dia izaho rehefa tsy misy asa dia verina mozy ato an-trano dia manomana toritena dia matoritory makaina dia ohatr'izany. Zany dia nanteneniko anareo mahatonga anahy mijoro vavombelona ohatr'izany foana mba fantatrareo, satria malaza be mihitsy rehefa indrindra hoe ny olona any Madagasikara anatina topika any anaty Facebook ny fiainana any andafy ao France mitotototo ny olona tena matory dia mifody métro boulot dodo izy ny olona, tena hoe tena maraina be dia mivoaka dia ny alina be vao matory dia tena ohatrany hoe fahitan'ny olona an'ilay mahita topika zay dia misy ny olona hoe za tsy mba maniry ho any France zany fa maninona mitotototo be mihazakazaka be tsisy repos tsisy ninina fa dia mihaza tsy marina zany. Arakarak'ilay olona io, tena arakarak'ilay olona fa za koa raha mba hijoro vavombelona aminareo dia saika ny fotoana tsy esako, saika betsaka noho fotoana raha kotiana zany ny esako ny tena esako ohatra ny fotoana tsy esako betsaka noho fotoana esako. Tsara ike zany ry havana, za tsy mba mitotototo zany, tena tsy mitotototo zany, tena hoe tena milamina tena milamina. Ary zany dia hijoroko vavolombelona zany satria azo atao tsara mihitsy mijoro vavombelona amin'izany ka teko hoe be dia be olona tena mitotototo be any, tsy marina izany. Arakarak'ilay olona io, halleloia. Fa ny anay tsisy mitotototo, tsisy manenjika métro aty aminay ary tsisy bus, tsisy an'izany aty. Misy bus fa mahalana be fa tsy ohatran'ny any an-tanan-dehibe mihazakazaka dia raha vao 01 dia raha vao tsy 01 8h01 ny train dia efa tsy mahazo. Ny anay ary ny train aty aminay matetika tarako ohatra anay ihany, toetoetra amiko ihany ny soferana train. Na iny tompontsika rehetra ankoatr'izay moa ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fiarovany sy ny fitahiny. Tafoditra aman-tsara totokantrano izay mianakavy kely lamina tsara ny tontolo andro tsara Jesosy. Hoy izy ilay naman'ilay zanako izay hoe zay ozy izy, za ozy izy miresaka amin'ilay zanako izy
zaho izy mba tianana ray aman-drenao tsy ndray aman-dreninao mantsy any finoana de fa ahoana nao izy ndray aman-dreniko miady foana misy korotana foana tao tokantranonay tena tsisy fotoana hoe mba iarahana zany fa ny dada ny mpiamiasa any alavitra be any de mody isan-kerinandro de tonga koa nefa de mbola miady koa izy mivady de tena hoe zaho izy mba tena tianana ray aman-drenao tany ray aman-drenindry mantsy any finoana de zany ngeriavana zava-dehibe zany zany hoe tsy mamendrika itsona vavolombelona de tena ny namany zanako koa zany mitsiritra ny ato tokantranonao hoe milamina fa zany de ato tokantrano foana ny ankabetsahan'ny fiainana isaoran'Andriamanitra na le olona mpiray-tanàna aminay eto ary ray tokotany aminay tena variana izy variana mahita ny programako zany fa de isaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany mijoro vavombelona anjaranao ndray zao mijoro vavombelona inona no azonao ambary inona ny azonao amezam-boninahitrin'Andriamanitra Erika Rack France to Jesosy manakizay Allemagne de Lovritina France Cotanella Belgique Alléluia tsy mahazatra tojo le tsy tary 21h28 de nanomboka za koa reto zay balanja izy vao zay ary lasa loha izy zany androany Jesosy Mpandresy Madagasikara Erika France verset tara verset Erika tantara voalohany toko fahavalo amby roapolo andiny fa sivy sy fahafolo mino fivanisana loatra ao mazana Monika Dubai manana tiana Canada rehetra trainer tsy tonga mihitsy tahiny tompotsika rehetra Erika Rack tahiny Jesosy de isika mianakandao ataontsika ty ira ty za zany te hitsodrananao androany Jesosy rehefa hiasa Andriamanitra rehefa hiasa amin'ny fiainanatsika anao zavatra izy na de hikasika anao sy hiantso anao sy hiditra amin'ny fiainanao ary de tsy haisakanana izy io anao ataontsika ty ira ty tsy haisakanana iray izy ty tsy nataontsika de Alleluia de voninahitra an'Andriamanitra tena sarotry n'le namany finoana mihitsy hijanona ao aty antranonay foana ao zareo satria ato antranonay eo tsisy miady milamina tsara any amin'izareo de isaky ny hoe tsy isaky ny mba tonga avilavitra zany le dadany de mba fotoana mba tokony iarahana fianakavia de fa miady indray le mpivady de tena tsisy fiainana vanina misaoran'Andriamanitra raha mbola milamina ohatrany ny tokantranonareo ao tokantrano ao de angatao ny fanamasina ilay mpandamo mandamina anao tokantrano ao Alléluia tsy amboramelona France tahiny tompotsika rehetra ndao ary menofinahitra ary amin'ny tirity de avy eo tsika dia hiditra avy hatrany amin'ny famakina fijona vavolombelona de hiditra amin'ny toloteny izy entina navapsika somefa tahiny tompo daholo Ny anaranao no asandratray anivony fidirana misy ery afana maneho ny fanatrehanao mideranao zay ny anaranao no asandratray anivony fidirana misy ery afana maneho ny fanatrehanao misandratra tompo Medicani udera
no angaraza maelano leibealao maneralantani lazanao jesosio tia sakanale maelano leibealao maneralantani lazanao jesosio tia sakanale. Halleloia, mino fa nampainanao izany hira izany Andriamanitra tsy asakanina rehefa hiasa amin'ny fiainanao zany. Halleloia. Dia avy aloha izy hiasa. Halleloia. Ohatran'ny hoe marina ty anazy iny tiako nanao vizina vavolombelona voalohany teo. Laza tsisy hitako le commentaire. Hoy marina ty anao hoe isaoran'Andriamanitra nanome tombonandro sakafo fitafy nisy olona nanome gâteau be dia be tsara Jesosy. Halleloia. Isaoran'Andriamanitra. Tonga soa koa Andrina Solo Marie Gilda Angelina Rodriguez. Hoy somea hoe teraina Jesosy Jesosy malava vita somatsara ny tontolo andro sy ny asa repos miandro sabata indray nahazo fahasalamana hatrany tsy raha vaovao ratsy tsara Jesosy taronao Jesosy mahalala tompony sabata. Halleloia. Amen. Halleloia. Hoy Angelina Diamant teraina Jesosy natratra fandarana misaotra ny tompo mirotsaka ny fahitampiti marobe. Tsara Jesosy. Hoy todiny Elina hoe finaritra n'Andriamanitra ihany fa nomeny andro mahafinaritra an'io nandeha lavitra dia efa tonga soa ato an-trano. Tsara Jesosy. Uria Kristina tonga soa ihany koa. Azana soa Sylvie tonga soa. Merika halleloia direct Jesosy mbola nanomezana ny tombonandro izy tanjaka ary fahasalamana sady tsy nisy lozana azo androany koa nadina niditra fa direct Jesosy fa tsy nisy niditra tato an-trano nefa za efa hariva be vao tonga dia faly be koa fa tonga aloha be ny karama ny zanako nahazo nody tsara be indray dia nandeha nanao korsa koa
za ny zavatra vidiko zay dia nahazo fanampiana gratuit za alleloia amen tsara be daholo zany alleloia hoy raharaha tojo hoe tontolo androko androany dia sorako an'izao fa mbola nomeny sakafo zaza sady natsiro dia nahafinaritra be ny tontolo andro sady narovany koa teny an-dalana sy ny ankonako rehetra tsara Jesosy alleloia hoy raha navaviliana hoe alleloia misaotra n'Andriamanitra lehibe fanadona biby maty teo afovoan'ny lalana ny vadiko dia nisy vaky tao ambanin'ny fiara fa nisy garagistana intsony dia nanaiky nandray azy nefa beaza be olo io dia vita ny réparation mandany ino ela izy nanao azy dia raha Jesosy nikasika garagiste io akoatr'izay dia lamina tontolo andronay vita daholo ny zavatra izay rehetra nikasaina natao no ny fahasoavana ny tavahoana ny soamantsara ato an-trano indray izay mianaka voninahitra ho azy reriany alleloia amen orozimina hoe alleloia voninahitra n'Andriamanitra fa nataony nandalo tsara ny tontolo andro alleloia Maria Angela Dopay tonga soa ihany koa dia alleloia dia raika Jesosy hoy razana soa Sylvia fa ny lamina tontolo androko androany tsy beasa afaka nakaina tsara Jesosy arapaina daholo nareo mahafinaritra be zany dia samy hitahin'Andriamanitra daholo isika rehetra hitravitrany amin'ny ten'Andriamanitra sika misaotra nareo rehetra nanaiky amin'ny voninahitra n'Andriamanitra tsara ngely mijoa vavolombelona ary tsara ny vokatra ny fijona vavolombelona dia mahereza foana isika tsirairay avy hiditra amin'ny toriteny ary tsika dia doary avy hatrany dia mpanjotsika ny lalana bavintsika soa meva izy nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany mampatsiahana fa amin'ny herin'ny rapitso fotoan-dehibe amin'ny herin'ny rapitsika dia hanao alimbavaka alleloia omany ny cacapigeon dia omany ny jus kely fa hanao alimbavaka tsika amin'ny herin'ny rapitso dia alimbavaka fiderana inona moa zany fataontsika isa-taona izy io dia hideran'Andriamanitra tsika ny amin'ny tahiny atsika nandritra ny taona fisaorana fideranan'Andriamanitra ny amin'ny fitahinana taona tamin'ny fiainantsika nandritra ny taona nandritran'izay 12 volana izay dia tokony omeko anao fa taka ny isa-taona ihany vao manomboka ny volana desambra dia io no imasoantsika ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra amin'io fiderana alimbavaka fiderana io dia ao aorianan'io tokony omeko anao fa ny andanino an'ity taona ity volana desambra iray manontolo io tena hisokatra ny lanitra dia valipiti tsy takatry ny saina be dia be mirotsaka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia mahereza tahiny tompontsika rehetra amin'ny herin'ny rapitso izay alimbavaka izay ka dia samy tonga eo daholo mahafinaritra ny fiarahantsika jeudi anefa amin'ny herin'ny rapitso ho vendredi androany jeudi dia rapitso amin'ny herin'ny rapitso zany ny alimbavaka fiderana izay ataontsika io Claude Zaka efa niditra tonga soa Claude Zaka France ary adiniko marina le fataontsika isakay le fataontsika asolevako ihany aloha alleloia dia hortensina ihany koa dia io efa tonga eo andao ary tsika nitoriteny dia miverina eto avy eo mamelobehatra ny tenin'Andriamanitra taka ny mahazatrany ampandrotsika rahavavitsika soa meva izy nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra soa meva anao ny fitenenana Tain'i Jesosy asika manan-karta vavory eto tain'i Jesosy pastera mankasitrika pastera nanome fitenenana toritensika androany amin'ny marika toko voalohany andininy 4:12 ka hatramin'ny 5:12 marika 1:14-15 ovakitsika manaran'i Jesosy ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitony ho filazantsara n'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara alleluia amen soramandry moa ny amin'ny Jaona mpanao batisa rehefa malala isika tsy mahafantatra ny rampitso zaho tsy mahalala ny rampitso tsy mahalala ny rehefa avy eo pastera tsy mahalala ny ninona fa ny
ny mpanompon'Andriamanitra dia mitory ny filazantsara, mitory ny izay mahasoa antsika, mitory ny fitiavan'ny Andriamanitra Jesosy Kristy Tompo izay tonga tetỳ amintsika hamonjy antsika. Efa tonga ny fotoana zao rehefa malala, efa niteny izy hoe mibebay ianareo fa tonga ny fanjakany Andriamanitra. Rehefa malala, ndao tsika hibebaka. Rehefa malala, efa mafy zao ny fiainana, fa tsisy efa hoe iza trony ny ateherana zao fa ndao hiaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona. Efa nivavaka ihany anao efa hoe atsinyela hoe efa niteny hoe efa nivavaka foana zay fa mbola hatraty ny fiainana. Misy ny olona mivavaka fa diso Andriamanitra. Misy olona mivavaka fa miteny hoe miantehitra amin'Andriamanitra marina nefa ny Andriamanitra izay anteherany dia tsy Andriamanitra ilay mpamonjy rehefa malala. Tsy Andriamanitra izay anome azy fitahiana, tsy Andriamanitra izay anome azy famonjena rehefa malala fa any amin'ny lalan-diso ny alehany ry havana. Ka izaho manainganao eto, Jesosy izay nilaza ny teny hoe efa tonga ny fotoana. Esory amintsika rehefa malala. Esory amintsika ny fiavana vonana. Fa Andriamanitra eto efa miteny. Nina moa filazantsara zany ozy ny sasany. Izay tena Andriamanitra izay toriana eto isan'andra. Aminao manomboka amin'ny latsinainy ka hatramin'ny sabata eto misy ten'Andriamanitra foana rehefa malala. Izany ten'Andriamanitra mitory ny famonjena, izy mitory ny fitiavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Fa maro amintsika zanak'olombelona, maro amintsika mbola be ahiahy, mbola be tratry ny firereana antsika zanak'olombelona, tratra ny fahaverezan-kevitra hoe aiza ny marina e, iza ihany re, iza ny marina e. Fa izaho kosa miteny aminao androany rehefa malala fa ilay manao fanambarana eto ny tena marina, tsisy marina ankoatra ny fanambaranan'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona. Tsy maintsy ho tonga izany rehefa malala satria Andriamanitra tsy mandenga Jesosy Kristy, tsy mandenga izany, tsy maintsy ho tonga eny amin'irony lanitra izy. Ka oza aminao rehefa malala manantsafidy ianao any amin'ny elo sy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ndao hibebaka rehefa malala, mibebao izy, minoa ny filazantsara, mibebay rehefa malala efa akaiky ny fanjakana ny lanitra. Mibebay miala amin'ny fanao ratsy fa efa akaikinao ny zava-drehetra rehefa malala, eo akaikinao ny famonjena, efa eo akaikinao ny fanasitranana, efa eo akaikinao ny fiadana rehefa malala, inona indray, efa eo akaikinao ny vahaolana. Aza banina tsony zany fa miandry anao Jesosy hanantona azy. Inona moa izany? Inona ny mibana ity? Zavatra rehetra efa akaikinao rehefa malala. Ny ota, ndao hialana ny ota, ndao hibebaka ry havana. Oka ny famarinany tena hoe za efa marina, oka ny firerehana, oka ny fijangijangana. Esory aminao izany fa tianao Jesosy. Ny fahotadika zanak'olombelona efa mihoatra ny tafitrano rehefa malala. Fa efa nanambara izy eto efa fotoana zao. Ry havana, lalana iray ihany no ambarako anao androany hoe andramaka izaho fa tsara Jehova. Andrama aloha rehefa malala. Aza manao hoe rapitso lalandava, afaka pitso lalandava fa amin'izao fotoana anenonao ity, indrapeo ity, an'izao fotoana ijerenao ity toteny ity, andrenesanao toteny ity na amin'ny radio na amin'ny lèvre rehefa malala. Ndao hibebaka hiala amin'ny fanao ratsy. Ndao raha hoe tsapanao fa ratsy, tsisy fitahiana trony, tsy hainao aiza nataonao ny fiainana. Eto amin'ny andramokazao toro-teny mandeha isan'andro. Tsy andoavam-bola fa mijery fotsiny. Tianao Jesosy efa malala. Mahereza antsika fa hamonjy anao Jesosy raha anantona azy ianao.
famonjena ny andrasan'i Jesosy. Tia hamonjy anao izy, efa manomenao toky izy. Ka ndao hiala amin'ny fahotana antsika rehefa malala fa hibebaka mampahiry anao sady eto miaraka amin'ny Jesosy eto. Aza miala eto trony rehefa tonga eto rehefa malala. Raha teto anao miverena, raha maheno zao anao aza miala eto trony fa eto ny ahitana fitoriana fitahiana famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy Tompon'olo. Saotra Jehovah-Andriamanitra ilay malala tompo sabata o. Alleluia, amen. Alleluia, ankasitraka indrindranao raha nampahavesomiva tanatin'izay ary tsy niova ilay sary hatramin'ny farany kefa ialana tsiny. Misy foana no mipoitra teo keto anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Dia misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny toriteny izay nentin-dranambatsika Soameva. Dia Jesosy anie amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany ranambato Soameva dia mahay reza amin'ny asan'ny tompo. Marika toko dia Jesosy ihany koa izandriana efa miditra izandriana Angela Diamant izy koa mbola sinarako eto teo dia tompo daholo tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Marika voalohany toko fa 7:20 sy 5:10. Resaka momba ny fibebahantsika androany. Alleluia. Resaka momba ny fibebahantsika. Amin'anaran'i Jesosy rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy nitorony filazan'Andriamanitra, filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara. Alleluia. Raha efa fakitsika ny Matthieu toko 7. Matthieu toko 7 andininy faharoa. Toko 7 andininy faharoa amin'anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tamin'ny anefitra Jodia nanao hoe mibebaha ianareo efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Alleluia. Zao zany ry havana malala any amin'ny Matthieu dia voalaza fa i Jaona mpanao batisa no niteny an'izay mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Voasambotra Jaona. Dia zao indray ny zavatra nitranga, Jesosy indray no niteny. Ary ondray Jesosy rehefa voasambotra Jaona, efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ka mibebaha ianareo ka minoa filazantsara. Rehefa ao any arindrina any amin'ny Matthieu any mbola vakitsika rehefa avy eo dia Jesosy indray niteny tamin'ny mpianatra hoe teneno hoe mibebaha ianareo efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany hoe le mibebaha zany tena mila tenenina ny olona foana. Ary ny olona rehetra dia manana ibebahana daholo. Ary mila toriana hoy ny tena Andriamanitra ny amin'ny Luka vakitsika ny Luka toko 7:20 vetivety. Luka toko 7:20 andininy 7:20. Luka 24:47. Luka 24:47 ao ny ten'Andriamanitra. Ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Dia hatraiza asan'ny apôstôly indray, asan'ny apôstôly toko 20 indray vakitsika andininy 1:20. Ahoanareo izy. Ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny Jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy Kristy tompontsika. Ny Jiosy sy ny Jentilisa hoy ny tena Andriamanitra tsy misy andininy 20 tsy mba nafeniko izay mahasoa
fanambarako sy nampianaraka teo mason'ny olona tao amin'ny isan-trano ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny jentilisa amin'ny teny hafa mbola misy hoe ny grika ihany koa ny fibebahana amin'Andriamanitra. Inona nandraisan'ny Paoly an'izany hoe fibebahana zany? Le andininy faharoapolo asany apôstôly toko faharoapolo andininy faharoapolo tsy mba nisy nafeniko izay mahasoa fanambarako sy nampianarako anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isan-trano. Amin'izao fotoana izao ny toriteny eritreretin'ny olona fa tsara dia reny toriteny miresa-bola sy fitahiana sy katikatra sy tranobe sy ny sisa reny. Reny zao ny eritreretin'ny olona hoe tsara. Fa raha Paoly ny anontaniana hoe inona ny atao hoe toriteny tsara? Inona ny toriteny mahasoa? Dia hoy Paoly, tsy mba nisy nafeniko izay mahasoa fanambarako sy nampianarako teo mason'ny olona tao amin'ny isan-trano ary nambarako tamin'ny jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana. Ny toriteny tena tsara ngay avy namalala dia tsy reny hazakazahany olona milahatra ny efatra sy indimy miditra reny rehefa sinan'le loha hevitra hoe ahoana no atafavoanao ara-bola, ahoana ny ahafahanao tonga mpandraharaha lehibe eo amin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny lanitra. Milahatra ny olona fa tsy reny ny atao hoe toriteny tsara tamin'ny Paoly. Fa ny atao hoe toriteny tsara sy mahasoa izay tsy nisy nafen'ny Paoly dia ny amin'ny fibebahana rehefa namana. Ny amin'ny fibebahana. Inona moa ny atao hoe fibebahana? Fa maninona moa mahatonga an'izany hoe tsara? Ny atao hoe mibebaka dia izao, mifona amin'ny raha tsy natao. Mifona sy mibebaka saiky nitovy. Fa ny mifona androany mbola mety amerina raha-pitso. Fa ny atao hoe mibebaka, mifona dia tsy mamerina intsony. Izay no mahasamihafa azy. Andao hifona amin'Andriamanitra isika, sy hoe andao hibebaka. Izay no mahatonga ny batisa atao hoe batisan'ny fibebahana. Ny batisan'ny fibebahana dia tena hoe ny zavatra rehetra izay ratsy nataonao atotonao daholo dia voavela ny helokao. Dia rehefa helokao voavela iny ianao koa manapa-kevitra manomboka eo avelan'Andriamanitra iny, fa ianao koa manomboka eo tsy hanohy intsony. Ny atao hoe mibebaka zany dia izao, mifona dia tsy mamerina intsony. Fa raha mifona ianao androany dia mbola mamerina raha pitso dia tsy mbola mibebaka ny anaran'izay fa mifona fotsiny. Alleluia. Ny zavatra tena mahasoa tsara lavitra no ny toritenina miliara sy fitahiana dia ny toriteny momba ny fibebahana. Ary Jesosy tena niteny. Hoy Jesosy hoe aniraka amin'ny mpianatra izy Luka ndreka vakintsika ny Luka toko 4:20. Tsy Luka toko 4:20 fa Matthieu toko 10 ange azafady miaraha bebe verset kely tsika. Bebe verset kely tsika. Matthieu toko 10. Na io vakintsika Matthieu toko 10. Matthieu toko 10 andininy fito. Ndreka vakintsika Matthieu toko 10 andininy 5 azafady atombotsika andininy 5 mihitsy. Matthieu toko 10 manomboka amin'ny andininy 5 ange vakintsika. Ireo 12 lahy amin'n'andro Jesosy 12 lahy ireo dia nirahan'i Jesosy ka nodidiny hoe aza mandeha amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miakatra amin'izay lalan'ny Samaritana aleo manko any amin'ireo ondry very amin'ny taranak'Israely. Ary raha mandeha nareo dia mitory hoe fambiny ny fanjakan'ny akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano ny marary atsangany ny maty Dieu vao miboaka vohainy démonie. Efa nahazo mameam-poana ianareo ka manomeza mameam-poana. Aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho anatin'ny fihibinareo na kitapo-batsy ho amin'izay ale na akanjo roa na kapa na tena na fampiasa dia mendrika azo ny haniny. Tahiny Jesosy ihany koa andony Suzelle tonga soa fantainy lalany irina tery lalabenjaka hitako ao ambony ao tonga soa daholo tsika rehetrarehetra.
ny nandrahan Jesosy ny mpianatra inona avy izy teo sitranony marary zany sitranony na de maty aza tsakana diovina miboaka avoaka ny demonia sy izay rehetra mbola asa fanafahana tokony atao de nirahana ny mpianatra no asan'Andriamanitra anafaka ny olona fahalohan'izay rehetrarehetra zay tsy azo adino tsy azo adino ny miteny amin'ny olona hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra isika zany rehefa mampahery olona isika zany rehefa mivavaka ho ana olona marary isika zany rehefa mamoaka demonia mamafaka olona vofampitso ny demonia aza dinontsika ny mitory any olona io ny fanjakan'ny lanitra sy ny fahakekezany zany fanjakan'ny lanitra zany ny olona rehefa ny olona reny sitrany ianran'Andriamanitra sitranina amin'ny anaran'i Jesosy reny ampibebao reny olona reny melohany zavatra rehetra zany trio aminy areo efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra de sitrano am'izay izy ny problema misy hitanareo misy an'ireny ohatra hoe asa fitoriana be reny de atsipotsipo mihitsy ny beky atsipotsipo mihitsy ny ateriny ery aloha daholo ny fauteuil roulant rehetrarehetra satria mitsangana ny olona mitsangana tokoa ny olona mitsangana ny malemy aleloia voninahitra n'Andriamanitra tsara reny fa fampitaniana de zao taheny Jesosy mahamikeliny Jesosy maminirina zavosoa ary malala falabe zay miaraka aminao eto aleloia hoay zary reny olo reny raha mivavaka ho amina olona tsika marary malemy de atsangatsika amin'ny anaran'i Jesosy izy tsy ange nirahana anangana malemy tsy ange nirahana anadio boky tsy ange nirahana riavana anangana ny maty aleloia fa raha mitsangana io malemy iny hitsangana ho aizaka hitsangana ho aizy zany no mahatonga hoe ampianaritsika azy aloha ampatsivitsika azy aloha fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra zany ke nandrahan'i Jesosy ny mpianatra aleloia ny beba aloha ny olona mibebaka vetivety kely de sitrana raha nareo misy marary eto mbola andalam-pitondranam-bavaka anareo na ohatra hoe marary nareo de hoentinam-bavaka marary nareo fa tonga de hibebaka vetivety kely nareo de sitrana satria manindra reo le ratsy ao anatinareo reo le zavatra ratsy misy zavatra mbola mahatamana ny devony eo amitsika eo de ampahoriny ny vatanareo fa raha mibebaka nareo tsy tatin'ny devony ke raha fa lazany kristianina zany olona mibebaka zany tsy tatin'ny devony zany ary tsisy fitoerana ho anazy tsony zany hoe anatin'ny zany hoe olona mibebaka zany zany mahatonga Jesosy ny teny hoe ampahafantarana azy aloha fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary am'izay fotoana zay koa io olona io rehefa ampahafantaranao azy fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra mieritreritra ny fanjakan'ny lanitra izy tsy mavesatra aminy tsony io aretiny io maivana ngerevana io aretintsika io misy problème atsika atao tany io mihatra am'zany hoe fiainana mandrakizay mahafantatra moa reo olana izy za tsy teny hoe izy manangana tanana fa za teteny hoe misy olona eto mety mitolona olana be mihitsy zany olona zany fa za raha hiteny aminao fa avy mifanjakan'ny lanitra mety rapitso mety ralina tsy fantatra raha zay ny fanantenanao anatina io nametranao ny fanantenanao tsy problème io aretiny io tsy problème io olana io to de zao fotsiny eritreretra ao na sitrana na marary fa zao ny fanjakan'ny lanitra fa mety amiko fa tsisy dika tsisy tadidina foana hoe sitrana averiko aminareo foana hoe misy rahalahy zay mpiara-mivavaka taminay taloha de izy io ry havana tena nidiran'izy mivavaka izy zany tanao le mpaniratsira fivavahany reny misy olona mitorotedy le tsira tsirainy de izy ary tamin'ny voaniditra tao am-piangonana voalohany de bardeur mihitsy nanao hitondra satria tany hitondra azy zanany nisy narana zany misy voto be zay tato amin'ny tendany zanany mbola kely tita zanany zany misy voto be de nentina tany amin'ny reny mpitaiza sy mpambana sitrana ohatra hoe Ravao Kambana mamany Kambana izy telo lahy reny le tanaranaran'olona mpanotra tonga de hitany hoe tonga de ohatrany tonga de eto any amin'ny Ravao fa vita io eto any amin'ny mamany Kambana eto any amin'ny izy telo lahy eto any amin'ny tonga de tetezina daholo hoe milahatra amin'ny telo maraina fa tsy nety sitrana izy azy io de farany hoe andao hoe entina any am-piangonana
entina any amin'ny fivavahana enretina tany de zany tsy vavaka ny alehanao de parterao izy nanao akotrady de olona vavaka za koa mijery an'le zanako de zanako hoe ahoana ny anasatra misitrana tokoa ve ty fa rehefa tonga teo le rahalahy de nandeha nihira nandeha nitoroteny tam'zao mbola mafimafy lokely miheno mitoroteny fa aveo am'izay nanomboka nisy hira tiny le hira le any iny mba tena tadidiko foana fa iny foana no ataony ambany elatrao no tipitoerana ratozo tafidra-ny fiainako dao tatsika ny hira rehefa aveo alleloia iny zany a tiany de voakasika aya afafa kosa zany zany tsara zany izy zany de nanomboka zay efa tsara ny hira io hira io tena mahatafitra de nanomboka nihaino tsara ny toriteny am'izay de nanomboka nahita tsirony de manomboka natsapa hoe tsy mety tso ty départ de la sorte hitako mivavaka ty fa aloha no akanjo tsara sy ny olona aloha de nanomboka nanaja an'Andriamanitra de nanomboka nivavaka de zao am'izay nanomboka tafiditra tao anatin'le fanatrehanany nanomboka nakatsirony am'le fivavahana de inona ny zavatra antranga de tsy nijery an'le zanany tsony hoe adininy tanteraka momba an'le zanany fa efa elaela taty arina am'izay efa elaela taty arina am'izay ka le zanana zany ampanaovana ohatrany hoe kasine foana de fa toranao iny de sady mivavaka de alalana taloloha daholo fa tsisy hoe kevinina ny mpanotra de aveo am'izay de efa ny elaela zany de nomboka tafiditra tamin'ny vavaka fa nijerena zay mo vo tadidy ohatrany hoe tsy tahita teo jerena ry avana taty arina efa sitrana le zaza tsy hitantsony le mivoto mandraky tia ny androany efa lehibe zany zaza zany fa lehibe mitofotoana amin'ny fity zany fa tena tsy niena le izy de ny zavatra tiako atongavana tsy tadidany kory le hoe marary ange ty zanako ty fa talohan'izay izy tafabebaka lasa mpinompin'Andriamanitra zany olo zany tafabebaka izy natsapa ny zavatra tsy nety nataony izy ny fahatsapany an'iny izy natsapany iny ny anjely mpanasitrana manasitrana ny zanany azy izy mibebaka ato fa nasitranana miainga ary zany ange io ry avana malala ianao io zao tonga eto androany mety manana problème ianao aza mifantoka am'le problème ange nofa tonga amin'Andriamanitra ho ny tena ratra mijery de ho voavonjy ianareo alleloia ndika le hoe mijery mifantoka amin'Andriamanitra ianao zany alleloia mitodika amin'Andriamanitra ianao zany manomboka lina amin'Andriamanitra ianao zany fa ng'Andriamanitra mipetraka fotsiny ny fotoana mahatonga anao lina amin'Andriamanitra ny fotoana mahalina anao amin'Andriamanitra izy maniraka ny anjeliny ndana jereo kely le problème ny faloha izy hijery anahy alleloia tadidiko foana va le zazalahy le niazakazaka ny lalao de naratra teny tonga naratra be izy de boba raha be ny tongony tomany fitsaka mitena am'le tonga mandy raha izy de tsy tata de tomany izy nety naingana tany amin'ny dokotera tonga teo am'le dokotera am'izay de zao am'izay ny tenen'le dokotera azy zao efa nijery an'io fery io foana ianao efa hitanao io fa manderaha ary ny fahitanao an'io fa manderaha ny vome mahatonga ny sainao mahiry fi satria hitanao le izy manderaha fa manomboka eto aza mijery an'le fery tsony fa za am'izay jerena za jerena ozy dokotera fa za kosa hijery ny ferinao natonga eto ianao androany ny mahatonga anao mijaly sy ory sy malahelo kivikivy ohatran'io satria jerenao le problème anao mifantoka am'le problème anao ianao fa za mba manana torohevitra aminao andao hifantoka amin'Andriamanitra nge de avelao any problème de andao hifantoka amin'Andriamanitra nataka fa tsika amin'Andriamanitra de na amin'ny fibebahana mivavaka sy ny fibebahana andao hibebaka ho hitanao ny karakaran'Andriamanitra ny problème sy aretina sy olanao io ho hitanao zany ho tena Andriamanitra ny Isaia manaky tena Andriamanitra tsika amin'ny Isaia fahaefapolo Isaia fahaefapolo andininy fa telo aminao zay ten'Andriamanitra Isaia fahaefapolo andininy fa telo inzany misy eo amin'ny miantso hoe manamboara lalana nanefitra ho an'i Jehova manaova lalambe any amin'ny tany foana ho an'Andriamanitsika alleluia manamboara lalana zany manomana ny fahatokavan'i Jehova amin'ny fiainanao
androany zany ianao a mila ataotsika mpiditra ny Jehovah amin'ny fiainantsika. Jehovah tsy miditra fotsiny eo fanamboarantsika lalana izy. Ao fanamboarantsika lalana ho an'i Jehovah amboary am'izay zay tsy metimety rehetrarehetra. Izany sao zay mitira Jesosy mandroso Jesosy eo tonga soa ianao sady mifoka sigara ihany ohatra na zany mamboatra zany mbola tsy miditra kory aloha Jesosy de famboarinao ny lalany. Ao an-tranonao zao mbola misy sigara io mbola misy toritory fo ihany zao anao mba te hivavaka ianao mbola io ambony latabatra io sigara ray paquet na aloha io ario io aloha ariana voalohany. Amboary ny lalany Jehovah. Alleluia. Ozy afa tsalerana bavy anankiray nentina bavaka zay zao io volonao menamena be io tsy maninona io satria tamin'ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny avelao io aniry de aza lokona tsony ny ambony io rehetrarehetra. Avelao volonao maintimainty na gris na fotsifotsy anaovan'Andriamanitra azy fa misy dikany daholo angereny mainty volo sika de gris volo de fotsy volo nataon'Andriamanitra izy daholo reny. Hatsa sy voninahitra zany fotsy volo manina lokona ny volonao fotsy te ho tanora lalandava. Efa tsy tanora tsony anaovan'i Jehovah anao fa misy taonany io. Misy taonany ny tanora. 80 taona zany tsy tanora tsony. Na ho lokonao ny volonao tsy tanora tsony ianao. Amboary ny lalan'i Jehovah. Reny zavatra hitanao tsy sitrapon'Andriamanitra reny. Manaova lalambe any tany foana. Io fiainana io tsy tokony andalovan'Andriamanitra zany raha ny faratsiny io. Fa Jehovah ny teny avia ny fandahatra sika fa na de mena tahaka ny jaka na ny fahotanareo. Halleluia. Ary namangazakatraka tahaka ny siny azy. Zavony ny fandahatra aminareo Jehovah. Ofitsiko zany. Ho dioviko zany. Halleluia. Fa zao amboary aloha le lalana. Ity toriteny ity zany tokony amboatra ny lalany Jehovah. De hitondra anao any amin'ny fibebahana. Ary efa tonga any amin'ny fibebahana ianao de milamina ny fiainanao. Halleluia. Zany ke matokany hoe toriana hatrany a Jerosalema aloha teo aloha John Baptiste mibebahana rehefa akaiky ny fanjakan'andro. Voafampy John tsy afaka ny teny tsony. Laisin'i Jesosy ny relais. Mibebahana rehefa akaiky ny fanjakan'andro. Iala indray Jesosy. Misy izy indray ny mpianatra. Ndao. Mibebahana reo fa tonga ny fanjakan'andro. Tsy atao tapaka mihitsy io. Halleluia. Ary tsy mbola tary ianao. Fa zay raha hitodika amin'ny olona mieritreritra hoe za ve mbola inona avy ny bebahana venona ohatry no petsaka any ty tantara ty. Ndosika maky ten'Andriamanitra ke Matitoko faha 1 amara-paranantsika azy sady. Aza mataotry nao fa tsy hoe farana ny ty de tapitra eto fa mbola misy fahazavainy zany Matitoko faha 1 zany fa tantara mahafinaritra zany. Matitoko faha 1 andininy faha 20. Matitoko faha 1 andininy faha 20. Andarany Jesosy. Fa hoana kosa ny hevitrareo. Nisy lalana na zanaka roa lahy. De nakeo amin'ny lamatoy izy ka nanao hoe anaka andeha miasany amin'ny tany mbaloboko anio. Fa namary izy ka nanao tsy andeha anony afaka zany de nanenina izy ka nandeha ihany. Nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namary izy ka hoe andeha tompoko. Ka tsy nandeha izy. Ka izy amin'ireo moa amin'izy mirahalahy moa nanao ny sitrapon'ny rainy de hoy izy lamatoa. De hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa mimpamoretra sy ny fehivavin-janga efa mialoha anareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jona nakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana efa tsy nino azy anareo fa ny mpamoretra sy ny vehivavin-janga no nino azy fa nareo kosa na de efa nahita izany azy de mbola tsy nanenina mba hainonareo azy. Ravana malala rehefa nandeha John io John hoe mibebahy anareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay olona rehetra natsapa fahalalana tokony zavatra ibebahana tonga de mibebaka. Fa nisy olona ataony teny inona moa ny ibebahako hoe zange zavatra mpanoratan zange fariseo hoe zange sadoseo hoe inona moa ny ibebahako savao raha misy an'izany. Fa ny mpamoretra sy ny mpijangajanga kosa tonga de voanare an'izany de natahotra. Misy olona zany taratara mihitsy izy. Reto zao mantsy zavatra nitranga amin'reto mirahalahy reto. Le lamatoa ny teny hoe za tsy andeha. Fa avy nandeha. Mety afaka 2 taona izy vao nandeha, mety afaka 4 taona izy vao nandeha, tsy fantatra mety afaka 10 taona.
fa le raindray tonga de andeha misy akazany ny angady de zany ano tonga de andeha misy ary tanda fa aveo tsy nandeha kory izy tena manle manay taitra le manome fanantenanam-boalohany reny besaka nge zao olona sandry reo de tena ivavaka amizay ampy zay tena ohatrao vavaka fa tsy ty zany izy ny olona be fiomanana de inona avitsany misy olona zay miresaka atinao zaho izy te hivavaka de ndeo hivavaka ao ka tena ampianarana misy reo meversé de ampianarana misy reo na re hivavaka tsisy zavatra ianarana ho azany tonga de manome tahita anao de manantona an'Andriamanitra ka ampianara ozy izy hoe ahoana tsisy ianarana zany e olona rehetra hoe tsisy nianatra ry amma tsy nianatra an'izany ry Indrindra Rodriguez tsy nianatra an'izany ry Erika tsisy nianatra zany ahoana tokoa zany mivavaka fa tonga de voakasika fotsiny ao de tsapanao fotsiny izy tsy mety zavatra ataoko ty de za te hitady an'Andriamanitra za hifandray amin'Andriamanitra ampianarana mihitsy ao izy ahoana ny atonga na tena ho lasa tena tafiditra be tsy hitako azy ampianarana anao am'izany tsy mahay mampianatra an'izany aloha za tsy mahay mampianatra hoe ahoana ny atororan'Andriamanitra fotsiny ny fiainao de anao karakaraina ny fiainanao ka ity le fahalalana makomana be ohatrany inona miary le verset de ay zany ny baiboly de tena andefasy baiboly mihitsy anao tsy manana baiboly de inona avy tonga de na etsaky ny amfitsika nianatra fa tsy hitakory zay olona zay zay olona teneko anareo zay ny fanontaniana zao ahoana ny tokony ataoko tsy hitako kory izy aveo misy olona indray le elaela eny za tsy andeha ka fa ngay verinao moramora ny taritany ranam-bavy-miajany zany zokialain hivavaka eto za zokialain ny teneniko misy olona ngerevana za tsy andeha zany za tsy hivavaka zany fa aveo mivavaka ao izy za tsy andeha ozy le lama to fa rehefa aveo noho ny afaka zany de nanenina izy nanenina tam'ireo za tsy andeha de nandeha izy aveo ny olona elaela voaresy lahatra reny reniny mihitsy le tena ho lasa lavitra reny fa le taitaitra amboalohany tandeny ivavaka mihitsy ny am'y feminy ivavaka misy olona to antsika teto tena mbola anaty le fitiavana voaloha mbola ne mafana be de vita ny fandaratsika isaky ny amy raiky amby folo azy de za mitsangana andeha hiasa am'izay fo maraina tozy izy tainto pastera taintopa rahampianaratra ny any ndeha atory mangasy ay andeha hiverina atory hatramin'le vavaka tamin'ny alina iny mbola tsy nandeha natory fa nanao alim-bavaka de taitra de tsara ihany aloha zany tonga reny apitso ohatra zay ihany tsy herinandro izy tsy natory fa nanao alim-bavaka tsara hira manao alim-bavaka anao alim-bavaka tsika amin'ny herin'ny rapitso anany tena manasana mihitsy gava amin'ny herin'ny rapitso fa hitanao zany alim-bavaka fiderana fotsiny tsika tsy angataka ninino tsisy de etoko ambava za ory loatra tena tsy ataotsika liran za izy irany maitsy topo tsy ataotsika iny amin'io fa tonga de ira fiderana sy fankasitrahana ndo asa tsika manokana mihitsy mamikalin'i Jesosy miaraka amitsika eto amin'io alim-bavaka io aleloia raha mbola eo izy tena fanandratana za zany tena fanampy napetrako aminareo ho tonga ame voninahitrin'Andriamanitra sika amin'io ny volana desambra maranantsika ny taona tena tsisy afatsy any fifaliana sy fitahina aleloia amen de iny am'izay zany tiako atongavana de niteneniko am'izay rahavavy tsy mety ao zany ataonao zany mandana matory rehefa tonga fotoana atoriny misy fotoantsika no alim-bavaka ihany sasa tena mbola te hivavaka mihitsy de mamaky baiboly eny tsara zany fa zao andana aloha matory misy fotoana atoriny de misy fotoana ifoazana fa inona ny zavatra nitranga niasakasaka be ohatr'izay ambolohany aveo vetivety any izy de maty le afo de miverindalina tanteraka mihitsy ampaleno ange zany tsy aloha le manao an'le elaela misy namana izay ny anaran'izay mafy andrahoana am'izay tam'izany mpanao afera samy manao afera eo de izy ela izy vo manao mandinika ela mihitsy izy manao an'io afera tobilo etiny hoe very fiziny io herinandro de lasa nataon'ny olona ny lary mafy andrahoana satria ohatry tsy mety andrahoana mihitsy zany fa mafy andrahoana be izy atoko mafy andrahoana ao izy ny olona misy izy mafy andrahoana ty amin'ny fampoan'Andriamanitra elaela izy vo miainga fa rehefa miainga kosa aleloia de lasa zao tsy miverina ntsony ravana malala de hiantso anao andro any
dia sitina ny sainao androany. Tsara ny manana, tsara ny mivavaka, ary tsara ny manompo an'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra, Luka 4:1-20, ary ny vahoaka noho ny nahalala dia nanaraka azy, ary izy nandray azy tsara ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izay marary dia nisitraniny. Reto olona reto le olona nomeny Jesosy mofo be dia be. Reo le olona noana tsy omby 5,000. Ny fiafarany tantara io nomena mofo reo, voky tena voky, mofo sy hazan-drano, sakafo complet mihitsy zany a. Tsisy ty le zanak'aonany fa zao mialohan'ny izarana mofo, inona kay nataon'i Jesosy? Nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy aloha, nilazany amin'ny fibebahana izy aloha, dia zay izy vao nanino, zay izy vao nanasitrana ny marary. Ary rehefa sitrana ny marary dia inona nataony? Novokisany amin'izay. Misy olona tonga dia teo hovokisany, misy olona ngeravana amin'izao, misy olona ngeravana tsy teo sitrana koa fa teo hovokisany. Io nefa ny tena hoe demarsa tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, toriana aloha fanjakan'Andriamanitra, mibebaka aloha ny olona, dia avy eo amin'izay sitranina, dia avy eo amin'izay vokisana. Ndika zany ianao efa vokiana, efa milamina tsara mihitsy ianao, satria sady mbola marary any ianao mivoky, fa zao marary aloha ianao dia mibebaka aloha ianao, dia miresaka fanjakan'Andriamanitra aloha tsika, dia avy eo amin'izay ianao sitranina, dia anao sitranina iny amin'izay a, eo amin'izay ianao vao mena mofo 5 tsy hazan-drano, eo amin'izay ianao vao mihinana mofo sy trondro, dia voky ianao. Misy olona tonga dia any amin'ilay voky aloha ny tanjony, tsy mety zany, nefa ianao mbola marary dia tsy mety zany. Fa ny mety aminao, toriana aminao aloha fanjakan'Andriamanitra, mandray famonjena ianao, dia sitrana ianao dia tahin'ny tompo amin'izay ianao. Dia tahin'ny tompo koa dia mahereza, dia matanjaha fa tianao Jesosy. Mibebahy ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mibebahy ianareo fa efa ho avy Jesosy. Jesosy iny mety ho avy androany. Aza hitanao ilay zanak'Adana, rehefa naditra izy niala tao amin'irainy dia niverina izy. Efa tsy tokony ho voaray intsony io an-trano. Nieritreritry hoe tsy voaray intsony ahako, fa aleo ohatra ny mpanompony raiko sisa tsy mendrika an'itay zanakao fa ataovisany ny aray amin'ireo mpanomponao. Fa tonga toy izy ilay rainy hoe mihoazy peratra, sy peratra ny tanàna, dia asio kapa ny tongony, dia asio akanjo izy. Fa ty zaza ity efa very ka hita indray, ary efa maty ka velona indray. Tonga soa atao trano ianao tonga soa tranon'Andriamanitra ianao raha mibebaka ianao dia aza mamerina tsony, dia ho hitanao ange ny tahin'Andriamanitra ny fiainanao. Ary zao rehefa mibebaka dia aza miverina mivoaka tsony. Tadidova lelele zazalahy, nahazo peratra, nahazo kapa dia nahazo akanjo. Fa reo peratra sy kapa sy akanjo reo anaovanao an-tranony iray reo, fa tsy anaovana ry amin'ilay tany lavitra ry intsony. Betsaka ny olona dia hametsivetsiky an'Andriamanitra, andray kapa dia andray peratra dia andray dia andeha hiverina andeha, fa dia nahatsony lehiray mijanona ny peratra, mijanona ny kapa, mijanona ny lamba, fa ndana raha mbola hiverina ditra. Dia teny aminao androany, efa mitafy lamba ianao zao, fa misy peratra ny tananao, ary efa misy kapa ny tongotrao, mijanona an-tranony indray, fa eo ny ahitanao ny fahasoavana. Tonga ny fizarana fahatsapantsika. Zao ny ataontsika, na tsika angataka hira androany. Inona no hira hitanareo fanaraka amin'izany toriteny izany? Dia izay manisy manonona ny hira anankitelo eo manoratra eo zany ianao hoe zao ny hira tiako atao. Dia ireo hira anankitelo na efatra izay misy manoratra eo, dia ireo amin'izay no tsaraintsika, dia izay be réaction indrindra j'adore j'aime amin'ireo rehefa tapitra ny fizarana fahatsapana, dia izay no hira ataontsika. Dia anjaranareo zany no mitsara hoe iza. Ohatra hoe i Kodany sy Andrina Suzel no mitsara hoe iza, zay ny anarany hitako eto, iza no be mpanao réaction indrindra. Alleluia. Dia izay ny hira ataontsika. Mety? Zay ary ny ataontsika Soaloha ary efa misy miantso sady eo fa mbola eo am-panomanana. Alleluia. Ino ny kantoko
dia tanina koa izay mbola tsy niantso ka mba te hiantso dia ampidirina tanandroa ny mpizara fahatsapana. Alleloia. Koa Daniela ontsy mahita anina fa izay mitsara eo tsy maninona e. Iza no itsarany anina eo. Soit le hira dia izay no ataontsika izay be réaction indrindreo no ataontsika. Alleloia. Tsika ampiditra olona hizara fahatsapana. Izy ary niditra voalohany. Alleloia. Marina Tiana zany no hiditra voalohany hizara fahatsapana. Ka raha ohatra rehefa ao Marina Tiana dia mihinana avy hatrany ny fitenenana. Marina Tiana, inona ny azonao lazaina, inona ny azonao ambara? Eo makasitraka fahaserana ny fitenenana. Tena nanamarika an'andray zany ny toenitra pastoraly hoe izay efa dia izy izay efa eto dia afa miala tsiny dia izay efa miala eto fa sendra mba mandalo eto izao dia miverena satria nitoriteny ilayntsika zany dia nitoriteny tsara tsy mahasoa. Dia io zany ilay tena hoe toriten'ny fibebahana fa tsy mahakasika ny fitahiana ara-bola fotsiny ihany. Dia faharoa nanamarika anao hoe asa tena ny tenin'ny olona anaovantsika asan'Andriamanitra rehetrarehetra ny fibebahana sy ny fanjakan'ny lanitra alohan'ny zavatra rehetrarehetra. Dia fahatelo tena nanamarika anao hoe ny fantoha manombo olona amin'Andriamanitra fa aza mifadoka problème na zavatra manahirana antsika satria raha izany no ataontsika dia Andriamanitra mijery ny problème antsika sady mamahany ny problème ina ny fibebahana sy ny fivavahana no anatontsika an'Andriamanitra. Tareny tompo nakafetaka anareny nanatahaka ny tompo daholo tsika rehetra bonne. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha vavy Marina Tiana dia Jesosy hamafy anao mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana dia mahereza foana amin'ny azan'ny tompo dia tahiny Jesosy. Alleluia. Ary mahavariana anao ary avina fa ohatrany tsy misoratra mipoitra ilay olona niantso. Misy aminareo miantso dia tsy mety ahoana ary izany. Misy varam-koritana kely dia izy fa miala tsiny. Efa misy manao hira avy ao. Alleluia. Rehefa ao ary Evelina Rodriguez inona ary ny azo ambara, inona ny azo lazaina androany manao fitenenana? Jesosy pastera dia Jesosy dia makasitraka anareo manadako tamin'ny ten'Andriamanitra ny tena nakasika be anazy dia hoe samy nitoriana ny filazantsara, samy nitoriana ny fibebahana daholo na ny jentilisa na ny jiosy fa ny Paoly kosa dia tena nambara hoe mahasoa no nambara dia ny le hoe mahasoa tsy le hoe mitory fitahena, mitory arena sy volam-perena fa ny mahasoa tenen'ny Paoly zany eto dia momba ny amin'ny fibebahana. Dia ny faharoa le hoe mila patsiahivana ny olona fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia fahatelo hoe Jehova dia tsy mitsofoka fotsiny eo amin'ny fiainantsika fa mila amboarina ny lalana amin'ny alalan'ny fibebahana. Dia
dia avy eo dia amilamina fiainatsika. Dia tsy tokony ho variana ihany koa tsika hifantoka amin'ny olana fa tokony hoe hifantoka sy hibandana manakariva amin'i Jesosy dia adinontsika ilay olana fa Jesosy efa miasa ao ambadika ao. Dia faran'izany mila tsy tokony ho adinontsika mihitsiny ny mitoren'ny olona ny hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra dia tory amin'ny olona ny amin'ny fibebahana. Izay tena nakasika tena pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Aleloia be mankasitraka indrindranao Angelina Rodriguez tsara be ny fizarana fahatsapana dia Jesosy any marifity dia mitombozotra mitombo fahasoavana foana ankarehatrany haingon'i Irina Rodriguez. Izy koa no miantso Halleluja. Ndawary raha efa voninao zandry tojo anao fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Jesosy taontsika rehetra dia mankasitraka fidebeanareo mianadaty amin'ny tontena mahafinaritra sady nampahery nandraisana lesona. Tena nakasika na voalohany dia hoe tenen'ny pastera teo hoe taon'ny Matthieu iny hoe mpianatra nataon'Andriamanitra baikony Jesosy anasitra na anangananitsy anao fakakana asa rehetrarehetra fa milohan'izay dia tenenina aloha hoe torio ny fibebahana dia torio fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoe izany no tena toroteny tsara toriana dia ny fibebahana ary tena naverimberina be mihitsy hoe mibebaha ianareo dia mibebaha ianareo satria tena mila averina amin'ny olona izany hoe mibebaha. Dia hoe ny fahatelo anankiray hoe olona rehetra samy manana ny fibebahany daholo. Dia ilaina izany ny fibebahana mba ahafahana tonga any amin'Andriamanitra fa io ny lalana makany amin'Andriamanitra hoe aboary ny lalana Jehovah amin'ny alalan'ny fibebahana amboarana lalana makany amin'ny Jehovah izany rehefa mibebaka dia io ny lalana makany amin'ny Jehovah hoe mahafinaritra. Dia tany Jesosy daholo. Halleluja be mankasitraka anao zandry tojo tamin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy any marifity dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany hatrany foana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Izay daholo hoe no nizara fahatsapana iza no hira io hoe Suzelle ny hira nisy vidy mamela heloka isan'andro ao resy lahatra amin'izay daholo nareo izay ny hira be mpifidy dia ataontsika ary izay hira izay mamela heloka isan'andro. Ao mamela heloka isan'andro ny lany andikatsika azafady Nizatra daholo dia ao aorian'izay isika tonga dia hivavaka avy hatrany tahiny tompontsika rehetra.
ohatra mbola tsy mandeha le hira Halleluja. Mbola tsy mitsahatra misaotra anao indray zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana zay nomenao anay teto. Misaotra indray Jesosy fa dia totosa soamantsara teto indray ny fotoana tamin'ity anio ity. Tsy tapaka ny fandarana, lamina tsara ny connexion noho ny fahasoavanao rery ihany. Misaotra betsaka Jesosy ary dia tahio Jesosy zany teny zany, ny teny zay voatory teto androany dia mba tahio mba voatahiry aty anatinay tsirairay avy. Jesosy malalo, mivavaka manokana ho anjy rehetra tonga teto amin'ity androany ity, mba tena hoe samy ahavoatahiry an'izany teny zany aty ampony ny tsirairay avy. Tahio ny tsirairay avy, mba tena hoe ho tonga amin'izany tena fibebahana marina izany tokoa, dia mba hahita an'izany fahasoavanao zany sokatra eo amin'ny fiainany. Jesosy malalo, mangataka amin'ity androany ity mba ianao anie anio ny fahasoavanao sy ny voninahitra ao amin'ny isa tokantrano isam-batan'olona. Tahio manokana azy rehetra tonga teto androany na mpandroso izao fandarana izao. Ianao anie Jesosy Kristy tomponay eo, ianao anie amangy ny isa tokantrano isam-batan'olona dia hamaly fity, hamaly soa azy ireo. Ka azy rehetra tonga teto ka mety mba nanana zavatra nangatahana, mety mba nanana zavatra notediavina sy tia nanangatahana taminao, dia tsy hangataka akory izy ireo fa tonga dia fa
atotosan'izany eo amin'ny fiainana ianao. Misaotra Jesosy any. Ary da io ny teny izay nitoriana androany a. Ao taka ny vonapafy tamin'ny tany lonaka, tamin'ny tany mahavokatra, dia mba hamoa avy zato eny arivo tsy manam-pahataperana, ary tsy azony devoly an-dahany zany, tsy azony devoly ongotany zany, fa hiboboky aty aminay taka ny rano velona ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Miderany aja ny saotra sy ny voninahitra, dia anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluia. Amen. Nampandrotsika na vavintsika Miria hivavaka ho an'ny firenena. Miria, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pastora na amin'ny fitenenana. Jehova malalo, izany tokoa Jesosy malalo izany teny eto mpanomponao izany. Mankasitraka satria mamindra fo aminay foana ianao mibebaka efa mibebaka aminao zay Jesosy dia eo foana ianao mamela ny elokay. Ianao ne Jesosy efa miandry anay, efa miandry anay ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ne ianao Jesosy malalo. Mankasitraka satria mampilaza anay foana ianao amin'ny alalan'ny toriteny Jesosy malalo, satria tsy tianao ho very ho fanahinay, tsy tianao hoe ho very izay Jesosy, fa tianao tena hoe andovan'ny fanjakan'ny lanitra izay. Dia mbola amin'ny alalan'ny toriteninao Jesosy, amin'ny alalan'ny teny Jesosy malala, dia mbola mampilaza anay foana ianao hoe mibeba Jesosy amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny toriteny ihany koa izay entin'ny mpanomponao. Dia ampio izay Jesosy mba hankatoanao, mba hiala amin'ny ratsy fanaonay. Eo ihany koa Jesosy malala ny firenenay, mamindra fo amin'ny firenenay. Kasio ireo firenenay Jesosy malala, kasio ny olona Jesosy mba hiala amin'ny ratsy fanao, mba hibebaka, mba hanao sitraponao Jesosy, mba hiverina aminao Jesosy malala, satria marina Jesosy mbola miaina amin'ny fiainan'izao tontolo izao ianao nefa ne Jesosy eo mampilaza foana hoe mibeba Jesosy, fa nefa ny mbola fiainan'izao tontolo izao foana ny atao amin'ny firenenay Jesosy. Ianao ne Jesosy hamindra fo aminay. Kasio firenenay Jesosy mba hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. Dia eo ihany koa Jesosy ny mpanomponao Jehova malalo, mba hitombositra foana ny mpanomponao Jehova malala, mba hitory Jesosy mba hampibebaka olona maro na ho atao batiza. Dia ianao ne Jesosy tena hoe hanome hery sy tanjaka an'izany, dia voninahitra dia ho anao irery ihany amin'ny anaranao no nompo an'izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andao raha mba Miria tao anatin'izay vavaka mamy be izay dia Jesosy any amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa, misaotra ny ramba Miria tamin'ny vavaka firenena, dia misaotra ny Soameva tamin'ny toriteny, dia misaotra ny Angelina Diamant tamin'ny vavaka fanombohana. Misaotra ny rehetra koa izay nizara fahatsapana fa tena velona tsara ny fandarina tamin'ny fandraisana ireo anjara. Dia misaotra ny rehetra izay tonga teto koa tsy adino, dia tena hoe Jesosy hamaly fity, dia mitombositra sy fahasoavana hatrany isika tsirairay avy. Dia raha mbola tsika amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona aina soamantsara tsika rehetra, dia rapitso indray tsika ny mihoane tao amin'ny valo sasany tsika manomboka rapitso, satria miditra to mampiona mitondra ny misandrata, fandarina misandrata dia dimbiasa koa anatin'ny vavaka fiambenana. Tahiny tompo daholo tafandrimandry dia rapitso indray tsika mihoana. Akiradio.point radio 12345.com afahanao minonja-peo akiradio. Akiradio.point radio 12345.com. Misy toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, raha amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. Tahiny tompo daholo. Amen.